Ravana milalo amin'ny tompo, ry malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ivavaka isika, misaotra anao zay raha eo ny amin'ity andro an'ity, izay andraisana indray ny mofinaina ho anay amin'ity andro an'ity. Koa tsapanay indray fa ny teninao anie dia ainao an'izay mahazo azy, tondra fahasalamana ho an'ny nofo rehetra, indrindra amin'izao sy ny valana aretina izay mianaka tokoa izao. Dia vonjeo zay tompo, fa tsy mahavonjy tena, okanao atateraka ny teninao ka oka ny teninao ho ainao an'izay mahazo azy, tondra fahasalamana ho an'ny nofo rehetra, ary tsy verina aminao raha tsy efa natateraka tsy nandanganao azy tokoa. Izany no rinay sy angatahanay amin'ny anaranao Jesosy, tsy miova matsy an'io ary mandrakizay. Amen. Ny anjara mofinaina ho antsika amin'ity alatsinainy fa 17 Janoary 2024 ry havana dia ny Efesianina 4:1-10. Efesianina 4:1-10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izany izao fatotra noho ny amin'ny tompo dia mangataka aminareo mandeha miendrika ny fiantsoana izay nintsoina anareo amin'ny fanetetena rehetra, fanomem-panahy, amin'ny faham-po, mifandevitra amin'ny fitiavana, mazoto mitana firaisana avy amin'ny fanahy, amin'ny fiham-pihavanana, iray ny teny, iray ny fanahy, toy ny nintsoina anareo amin'ny fanantenana iray amin'ny fiantsoana anareo. Iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray ny Andriamanitra, sady iray n'izy rehetra, izay ambonin'izy rehetra, ary manerana azy rehetra, ary ao amin'izy rehetra. Fa samy mena fahasoavana akonotry ny fanomezan'i Kristy avy isika rehetra, koa izany no ilazany hoe raha niakatra ho any amin'ny afo izy, dia nitondra olona maro babo ka nanome fanomezana ho an'ny olona. Ary ny amin'ny hoe niakatra, inona moa izany? Afa-tsy le efa nidina ho any ambany tany koa, izay nidina dia izy koa no ilay niakatra anambony lanitra rehetra, hamenono ny zavatra rehetra. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masiny ity ny asa nataon'Andriamanitra ho famonjena sy ho famonjena anao ary nataony koa ho fampiraisana antsika sy fampivondronana antsika ho iray. Verimberina ny teny hoe iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray ny Andriamanitra, sady iray n'izy rehetra, izay amboninizy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Izany ny programa n'asan'Andriamanitra ry havana, dia ny ampivondrona antsika, ny ampiray antsika, ny atonga antsika iray ihany eo anatrehany ko amin'ity andro an'ity. Ampy izay ny fisaratsarana, ampy izay ny fitokotokoana, satria ambaran'ny Paoly apôstôly tsara, asainy mazoto mitana amin'ny firaisana avy amin'ny fanahy, amin'ny fihampihavanana sika, iray ny tena, iray ny fanahy, dia toy ny antsoina antsika ho amin'ny fanantenana iray amin'ny fiantsoana anareo. Ko amin'ity andro an'ity, lanitra iray ihany midirako sy idiranao, efa miala ty zao tontolo zao ty, ka mifankatiava tahaka ny tiavan'i Kristy antsika, dia naloran'ny tenany hamonjy sy hamonjy anao sy hatonga antsika mitonga eo anatrehan'Andriamanitra, ary tsy izany ihany fa nanome fanomezana maro antsika araka ny fanomezam-pahasoavana izay nizarazarainy samy anana araka ny fahasoavana izay omeny tsirairay avy. Dia ho izany tokoa anie ny fiainako sy ny fiainanao tena anao zava-dehibe ny fiombonana sy ny firaisana, satria izay ny avatravatra hoe mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy. Dia ny fanahy masina anie no hiasa am-pontsika andravarava izay rehetra fisaratsarana fa ampifankatia tokoa ka ho tahaka ny tena iray ihany sika eo anatrehan'Andriamanitra, satria iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, izay Andriamanitra iray, izay iray n'izy rehetra, izay ambonin'izy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Amen. Misaotranao izay raha eo fa tsy avelanao izay raha tsy tafakambana amin'ilay zanakao, ary tsy avelanao koa izay raha tsy ho ray ihany fa tsy saratsara, ka izany ny asa nefa nataonao ary mbola ataonao ihany. Ilay zanako ary mivavaka mihitsy hoe mba ho ray ihany izy rehetra tahaka ny maray anao ray zanaka fanahy masina. Dia tehirizo amin'izany finoana izany izay tompo, izany fiainana izany mba tsy ho teny fotsiny izany
fa tena ampiombona anay sy ampifankatia anay eo ambany fitarian'ny fananao masina. Dia sitrakai ny ary vavaka hoe rainay zay ny an-danitra amasina ny eninaranaao ho tonga ny fanjakanao ataony sitraponao ety tany tahaka ny an-danitra minaniny anina sahazo anay ary mamela ny elokay tahaka na melanay zay meloka taminay aiza mitondra anay mifakampanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika anie zao tsodrano zay tononona amin'ny anaray zanakary fanamasina zao raiso amin'ny finoana sy fanantenana izany ary fitiavana. Koa mifandraisy ianareo tahaka nandraisan'ny Kristy ianareo koa voninahitra Andriamanitra. Fa Andriamanitra ny faharetana sy finonana anie ampiraha hevitra anareo araka Kristy Jesosy mba ho saina ray sy vava ray ihany ny raha anareo mankalaza an'Andriamanitra ray ny Jesosy Kristy amintsika satria ray ny tompo, ray ny finoana, ray ny batisa ary ray ihany ny Andriamanitra sy ray n'izy rehetra manerina n'izy rehetra ary mino azy rehetra. Amen. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra rerany ihany amin'ny anaran'ny ray zanakary fanahy masina. Amen.